tato ato zay dia anisan'ny tena avo fofona ikoty lehilahy mahitso ambo ary manome teny mahery ho an'izay olona tiany ho tenenina ao anatin'ny tambanjotra antserasera Facebook izay. Tsy midika izay anefa fa ikoty lehilahy mahitso ambo hatrizay dia tsy avy avo fofona na hoe tsy nanao teny mahery fa tato ato dia voamaina niakatra izany zavatra izany. Nanome hafatra izy ho an'ny vahoaka malagasy ary nilaza ihany koa izy ny mikasika ny collectif des candidats ary nanambara nikasika ny lalatiana Rakotondrazafy. Mialohany hidirantsika amin'izany zava-drehetra izany ry tompoko lahy sy tompoko vavy dia atako angamba fa efa hainareo ny fanentanana izay ataoko anareo isan'andro azadino ny miabone ny chaîne indrindra mitery ny bouton tia ao amin'ny video ary mametraka ny commentaire sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay ary no ela andeha ary hidirantsika ny resaka izay mikasika an'ikoto lehilahy mahitso ambo izay tena anisan'ny avo fofona tato ato tao amin'ny tambanjotra antserasera indrindra manome teny mahery ho an'izay olona tiany ho tenenina izay. Anisan'ny tena tsy mitsitsy raha ikoty lehilahy mahitso ambo tato ato tamin'ny fanehoan-kevitra indrindra ho an'ny ireo vahoaka malagasy izay antefany hafatra izay omeny. Tsy magaga nefa izany zavatra izany raha mandinika tena lalina de lalina isika satria na anarana fotsiny jerena dia efa milaza zavatra marobe. Inona moa ny atao hoe lehilahy mahitso ambo? Ny lehilahy mahitso ambo dia avy amin'ny teny anankitelo izay natambatra ho ray ka nanome izany anarana izany. Ny voalohany dia lehilahy dia iarahantsika mahafantatra ary iarahantsika mahalala fa ny lehilahy dia antsoina amin'ny teny français hoe homme na hoe teny anglisy milaza hoe man. Ny faharoa dia ny hoe mahitso. Inona moa ny atao hoe mahitso? Ny mahitso dia tsy loko maitso akory izy io fa ireo tanindrana no tena mampiasa io fomba fiteny io dia entina ilazana ny olona anankiray izay mainty fihodirana izany hoe izay manana lokon-koditra mainty izany no antsoina hoe mahitso amin'ny fiteniny tanindrana. Ny fahatelo dia ambo. Inona moa ny atao hoe ambo? Ny atao hoe ambo dia midika amin'ny teny malagasy hoe lava na olona avo izany no antsoina hoe ambo. Raha atambatra ireo teny telo ireo dia manome hoe lehilahy mahitso ambo. Izany hoe lehilahy matanjaka no sady lava no ranjanana no mainty fihodirana. Mazava ho azy amin'izany anarana izany fa tena olona tia erisetra izy ary olona matanjaka ary olona tsy mitsitsy izay koa tsy magaga raha ohatra ka koty lehilahy mahitso ambo no manao fiteny mahery amin'olona izay tiany ho tenenina sy ireo iantefana izany resaka izany satria izany olona besandry no lava no sady ranjanana izany dia tia mampiasa hery indrindra tia mampiasa izay tanjaka ananany izay. Anisany tena nanome mafy ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy ikoty lehilahy mahitso ambo ny iray andro lasa izay ho ikoty ny laza fa hoe collectif C11 indray no ataony malagasy fimehezana nefa dia mihinana ny tsy fihinana anatin'ny fantrana ny malagasy toy ny von'olona, ny halatra ary ny anoanana. Ny olona sisa tavandraina mba hanohitra ny fitondrana izay mampidikizo anatin'ny kolokolo sy didijadona indray no imehezany gasy tena ohatran'olona tsy nianatra mihitsy ny malagasy ho ikoty lehilahy mahitso ambo ary mampanontany tena hoe tena mba nandia fianarana ve ny malagasy ho izy satria raha tsy ahivina mantsy voakelikely sy andro vitsivitsy lasa izay i collectif des candidats dia toa ohatran'ny zarazara ary sy teny sy marika ravalomanana dia nanao publication ny amin'ny collectif des candidats ary indrindra mo ny président Hery Rajaonarimampianina ihany koa. Rehefa namoaka io publication io ireo filoham-pirenena telo ireo dia tena nataony malagasy fimehezana tokoa ary indrindra mankaleo ho vahoaka malagasy ity collectif des candidats ity ho izy ireo ka ovina indray no hilanja soflera mandeha any Andalabe ho izy ireo ka izany indrindra no mety natezitra ny koto ka natonga izy namoaka ity afatra mafonja sy mafy ary tsy mitsitsy ho an'ny malagasy ity. Ino mo anisan'ny zavatra iray izay nolazainy koty lehilahy mahitso ambo ary mbola nilaza ihany koa izy ny amin'ny hoe kay tena mandroso be Madagasikara miaraka amin'ny Andry Rajoelina ho ikoto ny aty andafy aza mbola tsy mahavita transport public mamaky renirano misy aty ho izy fa mitsingevana fa tsy mandady amin'ny tany ohatran'ny tony Andry Rajoelina itony. Izany no teny izay navoaka ny koto lehilahy mahitso ambo tao anatin'ny tambanjotra antserasera satria natonga
tonga izy niteny an'izany zavatra izany dia ity misy fiara izay mijoboka anaty rano ary misy olona mitaingina ka izany no nilazany fa hoe tena mandroso be i Madagasikara miaraka amin'ny Andry Rajoelina ho izy. Ny any andafy fony mantsy ho ikoty lehilahy Mahitsoambo tsy misy transport public mamaky reny rano nefa ho izy misy any fa mitsingevana fa tsy mandady amin'ny tany ohatrany itony fiara izay hitantsika anatin'ny sary itony. Raha dinihina ny tianiko tenenina dia mazava ho azy fa tena ohatrany sarkasma mitifitra ankolaka be ary tena mamely mafy mitsy izany ikoty lehilahy Mahitsoambo izany raha jerena amin'ity sary ity no ilazany fa hoe mandroso be i Madagasikara. Indrindra ny président Andry Rajoelina no tena tiany velezina amin'ity publication ataony ity. Rehefa avy namoaka iny sary iny mo ikoty lehilahy Mahitsoambo ka nilaza fa hoe mandroso be i Madagasikara dia nilaza ihany koa izy ny mikasika any Lalatina Rakotondrazafy ilay ministry ny fampiofanana teknika. Satria nalaza tao anatin'ny tambanjotra antserasera fa i Lalatina Rakotondrazafy dia anisany ireo izay nanatrika ny cellule de prière ka izany indrindra no namoahany ikoty lehilahy Mahitsoambo ny resaka mikasika any Lalatina Rakotondrazafy izay. Nilaza mo ikoty lehilahy Mahitsoambo fa hoe mamela ny heloko ny rainjanakao ianao na farafaharatsiny omeo fahalalahana hivoaka hitsabo tena amin'ny hopitaly hoy ikoty lehilahy Mahitsoambo. Marary mafy any amponja izy ry madama. Izay vao hijery anao ny Jesosy raha tsy zany aza lany andro eo ianao miondrikondrika fahatany any am-piangonana fa tsisy varany akory hoy ikoty lehilahy Mahitsoambo. Ary mbola nilaza ihany mo i lehilahy Mahitsoambo fa hoe tsy mila milelalela sy mipetrapetraka eny amin'ny table banc eny ianao ry madama fa tadidio ity tenin'Andriamanitra ity ho izy. Mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary mbola nambarany koto mo ny antoko sy andinina izay milazany zany any amin'ny Matio 4:12. Ary mbola nilaza ihany koa izy ny hoe aza mitondranay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny kolokolo avolenta ho izy ary mbola nilaza ny antoko sy andininy ihany izy ny hoe Matio 4:13. Izany no hafatra nomeny ikoty lehilahy Mahitsoambo ho an'ny vahoaka malagasy ary ho an'ny Lalatina Rakotondrazafy ihany koa indrindra mo nilaza fa hoe kay mandroso be i Madagasikara miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Tena sahy ary tsy matahotra ikoty lehilahy Mahitsoambo miteniteny ny mpitondra eto Madagasikara ary indrindra manome mafy ho an'ny vahoaka malagasy izay. Tsy hay hatraiza ny tena tiany koto atongavana asa mihevitra toy ny anjelikely tsy manam-pahotana angamba. Ary ikoty lehilahy Mahitsoambo dia idirany daholo izao sehatra rehetra izao ary tena milaza izay any ampony izy ary milaza zay hitany fa tena mahasorena azy. Ikoty lehilahy Mahitsoambo mantsy indraindray dia milaza ny mikasika ny kristianina ary lazainy fa vendrana mitsy ny kristianina izay manompo Jesosy Kristy satria tokony tsy izay no hotompona ho ikoty lehilahy Mahitsoambo ka lasa saina sy sadaikatra ny malagasy izay mpanaraka ny ikoty lehilahy Mahitsoambo nohon'izay zavatra ataony izay. Fa ny tena nahagagany maro anefa nanoloana an'io fanambarana izay nataony ikoty lehilahy Mahitsoambo io dia ny fahafantarany ikoty lehilahy Mahitsoambo ny antoko sy andinina ary ny fahafantarany ny baiboly ihany koa. Ikoty manko dia fantapoko fantam-pirenena fa tena mitifitifitra ireo mpivavaka ireo ary tena ohatrany tsy mpivavaka mitsy ikoty lehilahy Mahitsoambo nefa akory ny fahagagany maro raha vantany vao nahita fa nanome antoko sy andinina ikoty lehilahy Mahitsoambo ary tena nahagagany maro fa tena mahay baiboly tokoa ikoty lehilahy Mahitsoambo. Apetraka antsika kemo ny mikasika iny re tompoko lahy sy tompoko vavy koa dia mankasitraka antsika rehetra amin'ny manaraka indray no manome fotoana anareo ny amin'ny video manaraka zay fa veloma ianareo rehetra. Bye bye.